Miarabanao izay manaraka ty fandalina izany malaza ity tokolasy tokoavy. Nivoaka tamin'ny tambajotra sosialy indray satria amin'ny ankapobeny moa dia amin'ity tambajotra sosialy ity no tena hiparitahana sy hanarahana ny vaovao izay mafana eto amin'ny firenena. Nivoaka ho isika tamin'izany tambajotra sosialy izany ny feon'ny filohan'ny repoblika izay nampita hafatra tamin'ny nisitra na tamina saika tamina horonan-peo izay nisy an'izay fampitaka-hafatra izay. Noresahany tao anatin'izay ny zava-misy tany Sambava satria dia tsaroany rehetra tamin'ny herinandro lasa teo rehefa nanao fihetsiketsehana ny mpikirakira lavany any amin'izany distriktany Sambava izany faritra Sava dia nisy ny fandraisan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tovolahy iray izay nitondra bajaja nanao akanjo ny Andry Rajoelina ka nezahana izy ireo ny sintomina niala tao anatina bajaja ary nakisaka tamina toerana izany. Ny fomba fanazava-kevitra momba iny raha iny de hoe saika niaran'ny fitsaram-bahoaka, ny hisavoritahany olona sy ny sisa sy ny sisa. Fa adin'ny filoham-pirenena izay nampitafatra tamin'iny amin'ny hoe tadiavo ary karoy ny olona mba hijoro vavolombelona izay naka ny sary na ireo olona izay mety nanao an'izany fihetsiketsehana izany ka nambarana tao anatin'ny feon'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe olom-bitsy voakarama. Dia anita tady-hevitra maro izany raharaha izany satria tsy maintsy hamorona victime vaovao na hamorona olona hafa izany le fitondram-panjakana tao aoriana n'iny fanenjehana izay nanao ny akanjon'ny Andry Rajoelina iny. Fa adin'ny filohan'ny repoblika na adin'ny fitondram-panjakana fa nandritry n'ilay fanazava-kevitra tany Sambavany momba ny olana lavany de efa niantsoantsony amin'ny hoe miala Rajoelina ny vahoaka tany Sambava izay nanao an'ireo fihetsiketsehana. Midika izany fa tsy le lokon'ilay akanjo akoriny ny tena nametraka problema fa ilay filoham-pirenena Andry Rajoelina izay naveriny ny vahoaka tany Sambava ny amin'ny hoe nampananteny ianao fa hiakatra avy telo eny ny vidina lavany kanefa tsy izay ny zava-misy. Rava ny CNV de manomboka eto aty izay nambolagna tsy nahitana voka izany tsy fahatoboko mipody afanapahakety zahay dia mahatsararo manombo eto ny lavanitsy ary misy tamin'ny enimpolo taogno ny lavanitsy sy ampivagna nisy aiky am'izao. Tranga anankiray iny tranga iny izay iverina ihany koa aloha na izany na tsy izany fa tsy tokony ho tonga na fikasihan-tanana na fifamonoana ohatran'ireny ny malagasy rehefa manao fihetsiketsehana. Fa mbola tranga anankiray ihany koa ny amin'ny hoe nisy fanazava-kevitra ny eton'ny filohan'ny repoblika tao anatin'ilay horonan-peo miparitaka ny zavan-tranga teny Votovorona de hoe nisy fanampoana bomba lacrymogène nitsofoka tao amin'izany campus universitaire izany. Ny mpianatra taorenan'ireny tranga ireny dia nanameloko amin'ny fihetsika izay nidirina tao anatin'ny falitry ny université kanefa dia nidira ny mpitandro ny filaminana ary mbola nisy tranga hafa aza raha ny fanazava mpianatra tao anatin'ny fanambarana izay omaly androany miparitaka ny amin'ny hoe nisy fanaborin-tanana mpianatra tao amin'izany Votovorona izany. Monsieur le ministre, isaika ihany koa moa zany misy an'ity vaovao tany faritra Sava moa izy ity le hoe olona nanao ny t-shirt ako de nohotan'olona andian'olona vitsy izay tena prémédité ny fahitako anazy satria mbola tsy ao anatin'ny action vao nisy naka film fa vao niala lavitra zany ilay bajaja de fa prémédité le izy ka hoentina ampiororona ny olona zay manohana atsika zany ary indrindra mba atahoran'ny olona zany hoe hanao ny t-shirt fa mba hifamonoana ny malagasy ihany koa ka adidinareo no deja zany hoe ahoana ny stopena an'io ny suggestion de tsotra satria olona voakarama ireo olona nanao an'io acte io de tokony manao appel à témoin ny polisy ana toerana hoe zay olona rehetra nanao an'ireny action reny na misy olona manana film an'izay olona namono an'iny olona iny de tokony manao aveu hoe ny karamain-drakotsy zay na ny karamain-drabe de tokony ho fahizintsika monsieur le ministre
zay ny zavatra tokony atao ary tsy tokony avelantsika andendeha fotsiny amin'izao ireny zavatra ireny. Faharoa mba tiako fantatra ihany koa mikasika an'le hoe nisy marina ve ary raha nisy de iza nanome toromariky le fanaovana bomba lacrymogène hatrany anatina tany Vodivorona, satria raha tena misy reny de asa sao de sanatria misy olona top ao amintsika tena mandrotika sy hiteraka fahasorenana ho an'ny olona ihany koa. Mila mijery tsara sika amin'ny élément zay amin'ny commande ny élément sur place mba tsy hanao bavure na hanao zavatra asosotra ny vahoaka ihany koa. Iny fiparitahana ny oronam-peo ny filohan'ny repoblika iny de mampieritreritra be ihany ny amina hoe lasa tsy navy ka nisy naheno na nisy nahazo izany feo izany sa ninina naparitaka. Fa nitranga efa nisy teto aloha raha resaka oronam-peo no resahana de efa nisy ny fiparitahana oronam-peo zay nisy ny feo an'ny ministra ny raharaham-bahiny tamin'ny fotoan'andro fa tamin'ity fanjakana ihany Rajoelina ity ihany de ministra ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina. Tsy tsara mamerina izany satria misy teny tsy tokony hoen'ny rehetra tao anatin'izany amina resaka teny mamofady. Fa zay mbola fiparitahana zay ihany amina oronam-peo teny amin'ny tambazotra sosialy de efa nisy koa tompona andraikitra anankiray zay lasa talin'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika amin'izao fotoana izao tamin'ny raharaha Apollo 21 no tena nandrenesana an'izany feo niparitaka izany ka mbola mpanolontsaina manoka ny filohan'ny repoblika ny dirikaba amin'izao fotoana izao tamin'izany feo niparitaka izany. Nisy fifamatorana fifampiresahana tamina voafonja politika anankiray momba n'iny raharaha Apollo iny ka nilazany ny zava-manahirana amin'ny fitondrana Andry Rajoelina sy manahirana an'ilay filohan'ny repoblika amin'ireo olona manodidina azy. Mbola teny amin'ny tambazotra sosialy ihany no nandrenesana izany. Fa amin'izay fiparitahana oronam-peo zay ihany koa dia tsaroany rehetra ihany koa angamba voatsela akory zay ny fiparitahan'ny feo ny général Lilson de René zay gouverneur avy any amin'ny faritry Sofia iny nilaza ny fahatsom-panantenana sy ny fomba fijery ny amina nindrena ny segy amin'izao fotoana izao sy hoe nisy olona zay nanosika azy ho eo amin'izany toerany sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena izany. Misy fahatsom-panantenana ihany vokatry ny tolona natrehany 7 sy ny fanomezana anjara toerana an'ireo mpitolona aty amin'ny 13 Reny rehetrarehetra ireny de entina hilazana ny amina hoe voalohany aloha dia tsy ara-dalàna ny resaka fitandrona ny filaminana sy ny tsy ambaratelo ny fomba fifampiresana amin'ny alalan'ny Antsoatarby raha toka efa ny olom-panjakana tahakan'izany no miparitaka. Mandalo ny mpanolontsaina manokana ny fiadinan'ny repoblika, mandalo ao anatin'izany ny gouverneur, ao anatin'izany ihany koa ny ministra ary zao tonga amin'ny filohan'ny repoblika izao. De sarotsaritra ihany zany no ahafahana maneho hevitra na de any amina Antsoatarby zay tokony raiketiny tsy ambaratelo aza amin'ity fitondrana ity. Fa ohatry ny manody ihany koa le adevitra ny amina hoe zay tsy fahita tao anatin'ny 80 taona hita ao anatin'izao fanjakana izao de tena marina tokoa zany satria taiza moa no nisy famoahana oronam-peo tahakan'izany amina resaka hifanaovana tompona andraiky mpanjakana ka tokony ho tafavoaka ety amina tambazotra sosialy. Fa ny manahirana amin'ity fitondrana ity dia tia milalao loatra ny tambazotra sosialy izao fanjakana izao ka tsy gaga isika raha ohatra ka misy feo miparitaka eny amina tambazotra sosialy fa manavaka azy ny aminy hoe tsy nahy no nivoahany zany feo izany na amin'ny hoe fanahininana voaka fa misy afatra tiana ampitaina na misy kilalao na serasera tiana hovoizina ao ambadika izany resaka izany no tokony hametrahana fanontaniana. Fa reny ihany koa nefa de tokony hanokatra ny sain'ny mpanara-baovao rehetra sy ny mpanao fanadihadiana ny amina hoe maninona no tonga amin'izany izao raharaha eto Madagasikara izao. Ny zavatra tsy azo lavina aloha de hoe misy tahotra, misy fikoropahana, misy fisavorovoroana ary misy tsy fifankazahoan-kevitra amin'ity fitondram-panjakana ity amin'izao fotoana izao ka ahitana taratra amin'izany reo ambaratonga mpahefana rehetra. Ny endriky ny fifidianana ho avy eo dia mahatsikaritra an'izany rehetra ny amin'ny hoe tatahaka ny tsilamo izany satria lay bloky zay niaraka ihany koa taty amin'ny 7 ary aty amin'ny 13 zay efa mitsana andalana dia miparitaka amin'izao fotoana izao niara-dia tamin'ny Andry Rajoelina teo aloha.
ka ny fanahina izy ireo ny amin'ny endriky ny fifidianana ho avy eo dia eo am'le hoe mety tsy ho lany nga iandrajolona ary lozika nahdevitra zany satria raha ny fahoriana sy ny fijaliana sy ny fahantrany vaoaka malagasy dia tsy manome vato hiverena ny iandrajolona amin'ny fitantanana ny firenena indray ka raha miseho ny fiehoetsero amina endri-javatra samihafa ary indrindrandrindra ny fisian'ny déception sy ny frustration sy ny fisian'ny fikoropahana panika any ambadika rehetrarehetra de efa ahitana taratra fa sarotra ny iverenana zao fitondram-panjakana izao satria saika ny domaine rehetrarehetra sy ny secteur rehetrarehetra dia tsy voafehan'ilay fitondram-panjakana itsony de miseho amin'ny endrika samihafa ny serasera-pamonoana afo miseho amin'ny endrika samihafa ny fidinana ifotony amina famonoana afo ka na zavatra aza iverina tsy ho zava-dehibe aza de raisin'le fitondram-panjakana ho zava-dehibe satria aio ty ho rainy manonja mitady ho very ary efa andalam-pahaverezana eo an-tanan'izy ireo lay atao hoe fitondram-panjakana rehefa very ny fitondram-panjakana ny manodidina ny filohan'ny repoblika rehetra hatrany amin'ny présidence ny gouvernemanta hatrany amin'ny faritra na reo loolona na reo solomamboaka zay nanao ny tsy marina na ihany koa ny tantana ny orinasam-panjakana na misy apahany amin'ny privé sy ny fanjakana zay nanao ny fahalovana ara-pitantanana dia tsy maintsy voapaingotra avokoa ary ho sahirana ao anatin'ireo fivoahana antota-taratasy lehibe na grand dossier izany mamatotra an'ireto olo reto hifampitazomany amin'le fahefana fa tsy resaka fampandrosoana na resaka fitsinjovana vahoaka akory resaka tahotra ho any ambany atsinanana io resaka tahotra ny poiran marina vokatry ny grand dossier na raharaha lehibe na ihany koa mety endrika fanodikodonany-javatra tany ambadika rehetrarehetra de isan'andro moa ahitana taratra am'izany ny eny amin'ny tambajotra sosialy zay esan'le fitondram-panjakana fa mipoaka daholo ny dossier kely madinidinika etseroa akoatrin'ny dossier vavety trangan-javatra zay tsy azo idiviran'ny adevitra zany resahantsika izany etontsika hilazana fa taratra anatin'ilay fiainan'ilay mpitondra fanjakana ny tahotra sy ny ororo ny overy ny fitondram-panjakana eo an-tanana ka tsy gaga sika raha ohatra ka misy endrika serasera tsy hita tao anatin'ny 80 taona no eno sy hita amin'izao fotoana izao satria navadiky ny serasera ny voizony sy ny lalovany ihany lay fitondram-panjakana rehefa be loatra manko ny serasera de mamono zany fa tsy mamelona eritreritra le fitondram-panjakana fa mahay milalo serasera ka everiny fa namelona azy le serasera kinanjo mamono azy amin'izao fotoana izao tonga saina ary mahafantatra ny zava-misy vahoaka malagasy na zaza vo 5 taona azy de efa mahafantatra fa iza ny nampahantra anay iza mamotika ny fiainanay ary manahoana ny hoavinay fantatry ny rehetra zany tsy mila ampianarina sy torono zany satria taratry ny fiarahamonina iaina nisan'andro ny amin'ny hoe tsisy sakafo hanina tsy afa mianatra zay tsy afa miasa dada sineny sy ny amin'ny hoe tsisy tsony ny antoka hahafahana mivelona sy hiatraina ny ho avy ary tonga tamina hoe fivarotan-janaka sy fanaovana zaza antoka eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra zay tsy nisy io isika tao anatin'ny 80 taona zany taratra sy hita izany amin'izao fotoana izao tsy magaga araka izany raha ohatra ka mandeha ny fitaraina ny antsoantso ho an'ny fiverenina Andriamatoa Marc Ravalomanina ho an'ny fitantanana ny firenena tany akazo be ny filoha Marc Ravalomanina ary rehefa nijanona teo mahitsy sy teny Soaniantanana ary mandrapatonga tany akazo be dia taratra foana lay fitaraina vahoaka zay nandalovana reny de efa ahafahana makatsoko-hevitra lehibe ny amina hoe mitady ray aman-dreny antsapazana ary mitady ray aman-dreny heverina fa hiaino azy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy ray aman-dreny andany andro amina resaka tambajotra sosialy tsy ray aman-dreny andany andro amina resaka fitokanana sy oeraoera fandanimbolam-panjakana ary tsy ray aman-dreny ho lany andro hanao diversion sy hanao famaliana ara-tserasera amin'izay adevitra rehetrarehetra etsero tsy zany ilaina ray aman-dreny efa vita setra ray aman-dreny malala ny maso ny vahoaka malagasy ray aman-dreny ihany koa azo ianterenana amin'ny taranaka ho avy araka ny nambara ny filoha Marc Ravalomanina mandrakiriva ny amina hoe mahafaly ahy rehefa mbola mana-tena indray ianareo vahoaka fa mbola afaka hiarina izao firenentsika izao ao ariny ny fifidianana 3 sy 4 ka hanao safidy malalaka ianareo fa tsy tahaka n'le teo aloha tsony diso safidy zava-dehibe zany hamaranantsika ity fandarina zany malaza ity korakalaza ny 7 amby 20 martsa 1727 ty Madagasikara ity
ho an'ny Rapitso 2020 zany de heverina fa hanakoako ary tena hoentina hiasa izany hampom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana izany. Ka ny asa lehibe ataon'ny olom-pirenena am'ty taona 2024 ity amin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo de tena hametrana ny amin'ny hoe tena fitiavan-tanindrazana no hanesorana ny fitokisana am'ireto mpitondra fanjakana, mitondra fampahatrana ary mitondra jadona ho an'ny firenena ireto sy ny vahoaka malagasy ao aminy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.